raha eo velom-pisaorananao izay satria notehirizinao tamin'ny famindramponao navelanao amakivaky ny taona ary nitsingerina indray ny fahatserovany ny andro niakaran'i Jesosy Kristy ho any aminao ray. Ao anatin'izany dia mamangy izao fitandremana izao ianao amin'ny fahasoavanao ka mamela azy andray ireto katekomena ho mpiomban-databatra amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Misaotra tompony ny fiomanana rehetra vita ary ao anatin'izao atrikasa izao no mbola hitana aminay ny famelan-kely tao anay tsiraray avy mba hizoranay amin'ny fahamarinana amin'ny zavatra rehetra ary indrindra hitarianao anay amin'ny fanenasa ahatakarana ny sitramonao ny fiainanay dia tonga vavolombely ny fiadaranao izay ny feno fanantenana mitovy aminay ny teny manao hoe indro izao no manareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ny fon'ny mpanorona rehetrany hiasanao amin'ny fanahy masina ka hitombon'izy ireny amin'ny fanandresendahatra faharesendahatra sy ny fahaloran-tena koa. Misaotra ray amen. Malala ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lay matoa amin'ny maty ary lehibe mpanjaka amin'ny tany. Amen. Isaotra sy dia rano tompo isika dia hitsangana isika amin'ity alahady fa 7 volana lakamisy fa 7 volana May 2022 atsiarovantsika ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra ity andraisantsika ireo katekomena ho isan'ny mpiombon-databatra amin'i Jesosy Kristy andihany fanantenana. Ampiombona ny feontsika ampanao salamo araka ny salamo efa voalahatra isika manao hoe tahaka ny Jeremiana na maniry rano amboniny no andrin'ny fanahiko anao Andriamanitro mangetaentan'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona rahovina no tonga aho ka iseho anatrehan'Andriamanitra ny ranomasoko no fimandramanala amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe aiza izay Andriamanitra aho izao zavatra izao no tsarovako ka hidiko tato anatiko ny fanahiko dia nandrosokaka tamin'ny sy ny tariko azy ho any an-tranon'Andriamanitra nanao feo miovy sy midera dia olona maro izay nitandrina ny andro firaviravona. Amen. See you.
hivavaka isika mankalazanao izahay ry tompo Andriamanitra io satria efa nandresy ny fahafatesany ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy efa lasanao Andriamanitra tokoa ny fahefany eto amin'ity zao tontolo zao ity efa nandresy ianao ka dia nankarinao iombom-boninahitra aminao Jesosy Kristy zanakao rehefa nahatanteraka ny famonjenanay manjaka mandrakizay mandrakizay ianao ary dia resinao nazera ilay mpiampanganay eo aminao Andriamanitra indro izahay efa nandresy noho ny amin'ny ranony zanakao izay nalatsa no anay dia rainay sy ankalazainy ianao tompo noho ny amin'ity andro manokana atsiarovanay ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra ity ankasitrahanay ianao noho ny fandaminanao ny fiainan'ny fiangonana ny ahianao azy manokana nandritry ny taona rehetra ary ankehitriny mamangy anay ianao amin'ny alalan'izao fotoana izao mba azonay mandray ireo mpanomponao izay efa nantsoinao ho mpiombon-databatra aminao isaoranay ianao tompo noho ny nitehirizanao azy ireo tao anatin'izay fotoana ny ianarany izay fotoana ny arahany nandeha taminao ankehitriny hiatrika izao fotoana izao izahay fanay masino tario izahay mba azonay mahatsiaro tokoa ho tena tafahoana aminao ahatsiaro hanome voninahitranao tokoa amin'ny fiainanay rehetra dia ampiomany izahay amin'ity fotoana ity fa tena hanatrika anay ianao satria ny teninao no efa niteny fa nahaizanaiza no iangonandrona telo amin'ny anaranao dia ho afovoany ianao mihoatra noho izany izahay ankehitriny dia mahatoky ny fanatrehanao izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndeha hoe noho itsika ampanajana sady ho eritreretintsika ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, lalam-pahendrena no atoroko anao, eny mitarika anao amin'ny lalana mahitsy aho. Amen. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra dia mahatsiaro ny tsy fahatanterahantsika isika, kondeha isika hanantona ny Tompo hiaika izany elontsika izany eo anatrehany. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra atsotoa, anao irery ny fahamarinana, ao aminao koa nefa ny misy ny rary no anay, fampanoty izahay, ary tsy misy azonay atao hialana amin'ny fitsaranao marina. Fantatray ny fahalemenay,
rehefa nandreny sitraponao no vakiana taminay izahay. Menatra sy mangay ahy izahay, ary fantatray tokoa fa marina ny teninao. Lalam-pahendrena tokoa no atoronao anay, ary mitarika anay ho amin'ny lalana mahitsy ianao, kanefa dia tsy manaraka izany izahay. Vonjeo izay ry Tompo Andriamanitra io, noho ny zanakao malalanao izay homembo ny nahitra an'io, ho Tompo sy Kristy. Aoka ny fonany izay ataony eo anatrehanao ho anay, no ahitanay fifaliana sy famelombelomana indray an'io, ka iombonanay amin'ny fifaliana mandrakizay, lovan'ny olona masina rehetra izay novonjenao tao aminy. Tompontsoa Andriamanitra io, miaino ny vavakay. Ry Kristy mpanafaka anay io, mamindrafo aminay ary avelao ny elokay. Ny fanain'ny Ray sy ny Zanaka mandrakizay io, vonjeo izahay. Amen. Raiso ny teny somafaly omen'ny Tompo izay mino sy mibebaka marina aminy tokoa. Hoy ny Tompo, tsaroko ny raketan'ny fonao tamiko fony anao mbola tanora, sy ny fitiavanao fony anao vao nampakarina, dia ilay nanarahanao ahy tany anefitra, teny amin'ny tany tsy mbola ny fafizavatra. Masina ho an'i Jehovah ny Israely, sady santatra amin'ny vokany izay rehetra nihinana azy dia ho elohiny. Ny loza no nanjoy ireny, hoy Jehovah Tompony maro. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilazana fa voavelany elokao noho ny anarany masina. Amen.
Anambara ny fanekempinoana kristiana izay ombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao araka ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra raitsoto mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virziny nijara nanapaka Pontsio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamata amin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra raitsoto avy any hoe viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fisangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Sy ny tanora rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo hatrany hivavaka isika. Jesosy tonga amin'ny fotoana hitenenanao amin'ny ankizy sy ny tanora rehetra tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay azonay mahatakatra ny sitraponao. Amen. Ny ten'Andriamanitra dia izay hozaraina amintsika ankizy sy tanora amin'ity andro anio ity dia ny Jaona 4:40. Jaona 4:40 any andininy faraika amby 30. Amin'ny anaran'i Jesosy mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray ary araka izay nandidiny ray ahy dia izany no ataoko. Amen. Andeha ny tantaran'i Abrahama no akatsika ny afatra amin'ity anio ity andraisantsika ny fampianarana ny amin'izany fankatoavana n'Andriamanitra izany. I Abrahama izay fantatsika tsara fa sakaizan'Andriamanitra. Ny sakaiza dia misy fitiavana ao, matoa atao hoe sakaiza, misy fiombonam-po ao zany. Ary dia tiany Abrahama loatra Andriamanitra ka na dia ozy ary Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe atolory ho ahy atao fanatitra Isaka zanakao lahy tokana izay tianao indrindra dia natolotry Abrahama nekeny Abrahama zany. Fantatsika tsara ny tantara hoe efa naninjitra ny tanany amon'ny zaza i Abrahama vao tsy navelan'Andriamanitra indray, izany hoe nandrasan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny fahafoizana tanteraka ny Isaka, ny tsy fisalasalana, fa zany no endrika hanehoana ny fitiavana an'Andriamanitra. Isika ankizy sy tanora ihany koa
raha tena tia an'Andriamanitra isika dia tokony araka izay andidin'ny ray atsika na andidin'Andriamanitra atsika no tanterahantsika. Ny didy folo no ambara ao anatin'izany didin'Andriamanitra izany, andeha ho tandremantsika izany. Misy folo izy fa ndao ireto ihany no tsongaitsika. Manajany raha ianao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Aza mangalatra, aza mamono olona, aza mandainga. Reo anankiefatra ireo no ndeha zahantsika ankizy sy tanora ho tandremana arak'izay azontsika atao. Ny voalohany izay nataonantsika hankatoha ny dada sy neny, tsy hamalivaly fa hanaraka tsara, fa izany indrindra koa no endrika hanehoantsika ny fitiavantsika ny dada sy neny, dia ny fankatoavana azy sy ny fanarahana izay lazainy amintsika. Ny didin'Andriamanitra rehetra no asaina tandremana, fa hoy ny soratra masina hoe izay diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra. Dia rehefa tsy hankatoavintsika ny ray amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia diso amin'izy rehetrarehetra isika, fa tsy hoe amin'ny ampahany ihany no hankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra, fa izany fankatoavantsika n'Andriamanitra izany no hanehoantsika eo amin'ny manodidina antsika rehetra fa tia an'Andriamanitra isika. Dia andeha isika ankizy sy tanora rehetra hiezaka aneho eo amin'ny manodidina antsika izany fitiavantsika n'Andriamanitra izany. N'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ndao hivavaka isika. Jesosy nampianarinao izahay tamin'ity andro androany ity, fa ny fitiavanay anao dia asehonay amin'ny fankatoavana ny sitraponao Andriamanitra. Vonina izahay kanefa tafio ny herim-panahy avy aminao, azonay mahatanteraka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Ary vavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra tomponay eo, ilay Andriamanitra velona mandrakizay. Misaotra anao hatrany zahay fa mbola omenao fotoana andrenesana ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina zahay taridalana anay, ka ny mpamaky ny teny tsy handiso, ny mpitondra ny hafatrao tsy hanambara fa tsy ny sitraponao marina tokoa, ary ny fotsiny sain'ny mpiaino tsy vilivily fa hifantoka tsara amin'ny fiainona izany, ka ho tsaronay ny amamin'ny teninao izay mitondra haim-panahy vaovao hatrany ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo. Amen. Iaraka maka sy ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloko. Boky Salamo. Salamo fa 7:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mite hafatanana ry firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra, fa Jehovah no avy indrindra ka tokony atahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy. Mandresy firenena maro izy ho ambanintsika, ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny, mankalaza. Mankalaza ny mpanjaka atsika, eny, mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona olon'Andriamanitra Abrahama,
fa an'andriamanitra ny ampingany tany avo indrindra izy. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona. Jaona 4:12 ny 9:20 ka hatramin'ny 1:30. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 1 ny 9 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo ao, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iraindray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe andeha ao nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy anareo dia ho faly satria mankany amin'ray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho fa avy ny andrianan'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny ray. Ary arak'izay nandidiny ray ahy dia izany no ataoko, mitsangana andeha isika hialeto. Koa izay tafangana teo dia nanontany azy hoe Tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ao amin'ny Israely? Fa ho kosa izy taminy, tsy anareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany. Fa azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rano nantondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy, izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Now
mila mitombona ho amintsika rehetra ne ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Atserovany fiangonana kristiana manerana ny tany ny niakaran'i Jesosy Kristy tompo ho any an-danitra ity alakamisy fa 7 ny volana May 2024 ity, ary amanginy ny tompo izao fitandremana izao amin'ny fahasoavany azahoana mandray ireo katekomena ampahany voalohany taom-pianarana 420 andiany fanantenana ho mpiombon-databatra amin'ny tompo. Amin'izany dia manantitra ny fiarabanantsika riavana ary mirary soa mba ho feno ny fahasoavan'ny tompo isika amin'izao andro atsiarovany niakaran'i Jesosy izao. Mirary soa sy miarahaba sahady an'ireo katekomena oraisina mpandray fanasan'ny tompo andian'ny fanantenana ao ianareo ray aman-dreny sy ny ray tapo amin'izy ireo, eo anareo fianakaviana avana Manjakaiza tonga amin'ny fanotronana ao anatin'izany fotoana manokana izany. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ny jaona toko faha 420 andininy faha 5 hatramin'ny faha 1 no ialatsika amin'ity fotoana ity. Jaona toko faha 420 andininy faha 5 hatramin'ny faha 1. Manaitra ao anatin'izao perikopa izao riavana ny fanonan'ny tompo no hoe fiadanana no omeko anareo. Miaina ao anatin'ny tontolo be korotana sy mahabe fanahina isika. Ny filazana ady, ny krizy ara-toekarena, ny fahasarotan'ny fiainana, ny fifandirana eo amin'ny firenena na amin'ny foko eny amin'ny isam-pianakaviana any atokantrano azy. Dia zary tandra vadik'oditra amintsika ny tahotra sy ny ororo. Manomboka amin'ny feon-gazety ary amin'ny fampielezana samihafa any amin'ny tambajotra sosialy dia miorooro izao tontolo izao. Matahotra isika eny amin'ny fiarahamonina, kaodikody sy manam-piadanana. Amin'izany dia very fanantenana ny betsaka ary misy ny haizan'ny alahelo. Fa ny tompo eto dia mampatsiahy ary miteny indray amintsika manao hoe fiadanana no avelako ho anareo, fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no omeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Fa araka ny voalaza teo dia andro manan-danja koa ity andro ity, atsiarovana ny akaran'ny tompo ho any an-danitra sy androm-pahasoavana andraisana ny mpandray ny katekomena ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Misy afatra milaza fanantenana ato amin'izao perikopa izao, ary misy afatra manambara fanomezana lehibe koa no ity fotoam-pifaliana ity. Fanomezana lehibe avy amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny andininy faha 5 sy ny faha 7. Tsaivina sa izao perikopa izao dia tafiditra ao anatin'ny fampaherezan'i Jesosy ny mpianatra izay ilaozany ary miorooro sy matahotra no nitoejava-misy mandritra ny herinandro masina. Itenenany matetika atao amin'ny jaona toko 420 eny am-piandohana ohatra manao hoe aza malahelo ny fonareo, ary atao amin'ny perikopa aza malahelo na matahotra. Fampiononana ao anatin'ny tahotra sy ny fikorontanan-tsaina no entiny Jesosy amin'ny mpianany. Anambarany fanomezana anankiroa. Ny voalohany dia ny fanahy masina,
tondrony hoe mpananatra any faharoa dia ny fiadanana. Fanomezana voalohany araky ny andiny ny fahaenam-roapolo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany iray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Mpananatra. Ny mpananatra dia ny fanahy masina. No hoe mpananatra eto raha midina ery amin'ny farany ambany amin'ny baiboly eo amin'ny pejy misy ny perikopa isika dia lazaina koa hoe mpampiona, lay mpisolo vava, lay mpampahery, ny mpanolo-tsaina. Ary amin'ny tontolo grika izay misy ny teny nandikana ny filazantsara ny hoe mpananatra dia milaza olona manampy amin'ny fotoan-tsarotra sy ao anatin'ny fahasahiranana. Ny mpananatra dia olona mijoro anampy amin'ny fotoan-tsarotra sy amin'ny zava-manahirana. Tondrona ho mpananatra eto ny fanahy masina izay omeny ny tompo. Ao anatin'ny tahotra sy ny oro ny mpianatra ary dia ambaran'i Jesosy fa misy fanomezana ny mpananatra dia ny fanahy masina hampianatra sy hampatsiaro ny zavatra rehetra. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Izany hoe raha mpifanajona amin'ny tahotra sy ny orooro, raha mpifanajona amin'ny zavatra manahira dia miteny hoe izy no hampahalala anareo hoe inona ny atao ao anatin'ny zavatra manahirana, ahoana ny atrehana ny zavatra mampatahotra sy mampalahelo. Io ny fanahy masina. Atolotry ny tompo ho an'izay sahiran-tsaina, ho an'izay tafia ny tahotra, ho an'izay tsy manana ny fitoniana, ho an'izay mila mpisolo vava, ho an'izay mila fampaherezana. Ary anisan'izany sika fiangonana ankehitriny ry havana miaina amin'ny fiarahamonina izay iriariavantsika. Anisan'izany ianareo katekomenina ho raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo miditra amin'ny fiainam-piangonana. Omeny Jesosy ny fanahy masina mba hananatra. Fa ny fanomezana faharoa dia ny fiadanana. Eo amindiny ny fahafito amby roapolo izay tsy verena vakiana tsony fehefanatsika teny am-piandohana, ny tompo dia milaza hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Azy io fa mandova izany fiadanana izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika. Ny teny hoe fiadanana dia tena teny fampiasan'ny tontolo ny Jesosy Kristy teo amin'ny jiosy. Teny fiarabany izany, adikatsika hoe fiadanana, shalom. Izany hoe tena fiainana isan'andro, saingy tsy tsapany reto mpianatra reto. Voatafiky ny tahotra sy ny ororo loatra izy ka adininy ilay tena fiadanana. Ilay fiadanana tononony isan'andro sy ny ainana ampatsahivon'ny tompo hoe omeko anareo io. Omeko anareo ny fiadanana. Amin'izany dia tsy fiadanana miankina amin'ny toe-javatra misy manodidina, tsy fiadanana miankina amin'ny zava-mitranga sy miseho eny amin'ny fiarahamonina, fa fiadanana ateraky ny firaisana marina amin'ny Jesosy Kristy. Na manahoana araka izany fisafotofoton'ny fiainana ao amin'ny tokantrano, ny fianakaviana, ny fiarahamonina sy ny firenena maneran-tany dia izao. Ny fifandraisana lalina amin'ny Jesosy Kristy no azontsika mandova ny fiadanana, no azontsika mandray ny fahamarinany teny hoe fiadanana no avelako ho anareo. Ry fiangonana, ry mpandray fanasan'ny tompo andiany fanantenana. Efa nametrahany Kristy fototra vaovao isika. Hatrany amin'ny andro ny mpianatra, ny fanahy masina nomeny izany, ny fiadanana navelany ho antsika ety amin'izao tontolo izao izany. Raha ny katekomenina dia
natao ny fampianarana eritaona mipaka na fafy ny fitaizana mety mafimafy ombiany fototra ahafahana miaingo zany azahoana mahatsapa n'ilay fiadanana fototra ahafahana miaingo zany azahoana mandray ny fanahy masina hanoizana ny fianarana ao amin'ny tompo mampianatra i Jesosy ary atsiarovana koa izay mety ho adino efa noraisina tamin'ny lasa ny antso dia ny hoe tsy hoe vita ny taom-pianarana masina loatra fa mitoy zany raha toy no hoe Jesosy ny fanahy masina dia mbola te hanohy ny fampianarana izy mbola te hampatsiaro satria mety manadino isika raha toy no hoe ny tompony fiadanana dia mitaona antsika izy mba handroso amin'ny fifaliana amin'ny fitoniana anompo an'Andriamanitra mifalia dia raiso ny fanahy masina hampianatra anao ahafahanao manohy ny fiarahana amin'ny Kristy mifalia dia raiso ny fiadanana mba hidiranao amin'ny fanompoana mendrika ny voninahitr'Andriamanitra mety hoe misy zavatra mampanaintaina tokoa eo amin'ny fiainantsika kristiana na ireto vao raisa na isika efa mpandray fanasany tompo na isika mivoaka sy miditra ny tokony ambaravara ny fiangonana mampanaintaina retsika hoe von'olona ry indrindra ny zatovovavy ry amin'ny tanàna misy anankiroa zao ndray maty ry ambany tetezana misy koa lasa tsy fantatra hoe ahoana vonon'olona ary zatovovavy maro no very tadiavy ndray aman-dreny fa amin'izany dia ny hoe raisoa ny fanahy masina mba hitari-dalana amin'ny fampianarana marina ampiorina anao amin'ny fiadanana lavitry ny tebitebiny izao tontolo izao ny faharoa araka ny voalaza teo dia ny fanoezana antsika fanantenana raha nitsangana tamin'ny maty i Jesosy 40 andro tao aorianan'ny Paska dia niakatra ho any an-danitra izy ilay tsarovantsika amin'ity andro niakarana ity Jesosy nitsangana dia niakatra ho any an-danitra mbola miasa ho antsika i Jesosy inona ary no afatra ao anatin'izany hoe Jesosy niakatra ho any an-danitra raha mamaky isika ny 9:20 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy efa renareo fa izao ny laza taminareo hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray raha tia anareo dia ho faly satria mankany amin'ny ray aho fa ny ray dia lehibe noho izaho ny afatry ny andro niakarana ho antsika fiangonana dia afatra mampiombona afatra mampitodika amin'ny teboka tokana dia ilay Andriamanitra ray miakatra ho any amin'ny ray i Jesosy Kristy raha miteny izany dia mitaona ny masontsika tsy hibanjana ny Kristy miakatra fotsiny fa hijery an'Andriamanitra ray ilay mitsena azy amin'ny voninahitra izany ny andro niakarana mba hitovy fijery ny fiangonana ka hiandrandra any Jesosy Kristy ny asan'ny apôstôly dia misy an'izany zavarina mijery ny lanitra fa nitovy ny fijery ny fiangonana mitaona izany ny andro niakarana nde samy hibanjana an'Andriamanitra isika tsy ho variana hibanjana ny tany zay aloha ny afatra voalohany ny afatra faharoa nde hanantena isika hoy Jesosy ho avy indray ho ny asan'ny apôstôly ho avy indray ny afatry ny andro niakarana zany dia fanantenana iombonana ho antsika fiangonana Jesosy lay niakatra antenaina mbola ho avy indray fa tsy any izy any dia tsy te halala antsika intsony mbola hiverina indray izy ary zany raha teo ny fanekempontsika kristiana fa izay fantohana amin'ity tapany faharoa ity dia ny afatry ny andro niakarana mifantoka ao amin'ny Jesosy Kristy ahoana moa izany hoy Jesosy mankany amin'ny ray aho ary araka izay andidin'ny ray aho dia izany no ataoko zany hoe raha eo amin'ny Jesosy Kristy kosa ny andro niakarana dia tsy hoe fahataperany zavatra rehetra
vita ny tetỳ an-tany fa mbola manohy ny asany eo an-tanana kavanan'Andriamanitra ray izy miasany eo dia fifonana ho antsika araka ny Romanina 9:7 izay ataony eo dia manomana toerana ho antsika araky ny Jaona 4:2 andeha amboatra fitoerana ho anareo aho izay antony akarany indrindra dia ny afahana mampidina ny fanahy masina aniraka ny fanahy masina izy manohy ny asa mpamonjena i Jesosy Kristy raha niakatra amin'ny an-danitra fa tsy nianina amin'ny hoe vita ny tetỳ an-tany voavonjy raha olombelona satria efa latsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana tsia manohy izy ka mbola mifona manohy izy ka manamboatra toerana ho antsika manohy izy aniraka ny fanahy masina amin'izany ry havana ny tokony irosotsika amin'ny fahamatorana tsy hoe vitatreo ny fiomanana ho mpandray fanasany tompo dia izay ny tanjona mihinana sy misotro tsia fa mitohy miaraka amin'i Jesosy Kristy amin'ny fanompona ao anatin'ny hafanampo sy feno fankatoavana ny lalantsika izany ny antom-panorateny tsy hinana sy sotro fa hanompo an'Andriamanitra ry havana malala fandraisana anjara ao amin'ny fanasany tompo dia famokisana antsika mba aharaka ny namana betsaka ny mpandray efa nialohantsika tena miasa mafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny fampaherezana ny marefo amin'ny fandraisana andraikitra samihafa eto amin'ny fiangonana ireny no alaitsika tahaka ary mamoa ny falorantenan'ireo mpandray fanasany tompo mety variana na lasa tamin'ny fiamorany zao afatra zao ny hoe tsy vita teo amin'ny andraisana anao ho mpandray na ny nihinananao sy ny sotronao mofo sy divay taona vitsivitsina maromaro ity fanompona nandroratena ity fa mitohy ary miandry amin'ny fanantenana ny fiavian'ny tompo isika ao anatin'ny fanompona feno hafanana mahereza tsy misy fahatapenany ny lalana miaraka amin'ny tompo famandrakizay mahareta ho mpanompo matoky hatramin'ny fahafatesana ao anatin'ny hotakotaka sy ororo tokoa ry havana izao tontolo izao fatonoa ny tompo aminao ny teniny manao hoe fiadanako nomeko anareo ao anatin'izay mety ilana mpananatra mpampianatra mpanohana sy mpampahery izao tontolo izao fa amin'izany no itenena amin'ny tompo hoe ho avy ny mpananatra ny fanahy masina lay mpampahery mpampionona mpisolo vava mpanolo-tsaina ary eo amin'izay fanolorantenantsika dia mianarany Kristy mba ho mpanompo mandeha amin'ny fanompona arak'izay lazain'Andriamanitra tsy vita teo amin'ny andro ny akarana ny fanompony Jesosy fa mitohy mandrakizay ary mbola ho avy indray izy amin'ny fotoana hiaviany dia ho isan'izay ho tonoany tompo amintsika ny tenim-pifaliana momba ny fahatanterahany famonjena Jesosy Kristy niakatra ry havana Jesosy Kristy manome antsika ny fanahy masina Jesosy Kristy manolotra sy mametraka ny fiadanana raiso izy amin'ny tian'io ity mba ho tanteraka aminao ny fisin'ny mpananatra eo amin'ny fiainanao ary ny hanjakan'ny fiadanana eo amin'ny tontolontsika amen. Tompo isaorana enao fa nakarina ho any aminao tokoa Jesosy Kristy ary dia manolotra fanomezana ho anay ianao ny fanahy masina izay mpananatra anay mpitaridalana anay mpanampy anay ary mpisolo vavanay isaoranay ianao ny amin'izany fanomezana tsara tolotra ho anay izany mandalo fotoany sarotra tokoa mantsy ny fiainanay ka dia omena ho anay izany fanahinao masina izany mba hanampy anay hampianatra anay ary hampatsiaro anay ny zavatra rehetra indrindra hampatsiaro anay ny fitiavanao Andriamanitra anay tao amin'ny Jesosy Kristy omena ho anay ihany koa ny fiadananao ary dia hiainanay isan'andro izany tsy hiainanay amin'ny endrika ivelany fotsiny fa tena raisinay
amin'ny fiombonam-piainana aminao Andriamanitra. Ateraky ny fifandraisanay lalina aminao Andriamanitra no hanananay izany fiadanana izany. Fototra hahafahanay mandray izany fiadananao izany Andriamanitra, ny fanahy masina izay miasa aty anatinay ka mampandroso anay amin'ny fifaliana sy ny fitoniana eo am-panarahan-dianao Andriamanitra. Tsy tapitra teo amin'ny akaranao ho any an-danitra ny asanao Jesosy Kristy, fa mitohy mandraka ankehitriny izany ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Tao aminao ihany koa izahay hanohy ny asa fanomponanao Andriamanitra eo amin'ny sehatry ny fiangonana, eo amin'ny sehatry ny fiainanay andavanandro, amin'ny fiainanay manontolo, dia ho mpanompo mahatoky anao izahay, tsy amin'ny fotoana voafetra ihany na amin'ity andro anio ity ihany na amin'ny fotoana izay hanoloranay tena ihany, fa amin'ny andronay rehetra Tompo, dia ho mpanomponao izahay, hanolo tena mandrakariva hatanteraka ny asa fanomponanao ho fijoroana vavolombelonao. Tompo, tehirizo izahay, indraindray mantsy izahay tsy manam-paharetana eo amin'ny fanarahana anao. Indraindray izahay manao izay tsy mahatamana ny fanahinao masina ty anatinay. Matoky izay fa hiasa ianao ka hitahiry anay sy hiazona anay amin'ilay mahazaka amin'ny fitiavanao. Mba azonay tena tafahombona tokoa aminao Andriamanitray, hanananay ny fiadanana ao aminao. Apetraka eo am-pelantananao ary tompony toy n'izao fotoana tanterahanay izao. Ianao no hanatrika anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny andronay rehetra amin'ny ho avy izay mbola hanomponay anao, dia ianao no hiaraka aminay amin'ireny rehetra ireny. Apetraka eo am-pelantananao tompony firenenay. Avelao eloka amin'irao fo ny mpitondra anay isan'ambaratongany, ny vahoaka malagasy rehetra. Matoky izahay fa hiasa ianao ka handrava izay rehetra tsy hankasitrahanao amin'ity nosinay ity. Tompo, metezenao hanolo-tsaina ny mpitondra anay, azony mitondra sy mitantana ny firenenay araka ny sitraponao, ka dia hamonjy tokoa ny firenenay ianao. Mangataka aminao izahay ho an'ny fiangonanao dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ny tompon'andraikitra rehetra izay efa nantsoinao sy nofidianao, ianao no hampahery ny tsirairay avy, hitahiry ny tsirairay avy ianao, ary hiomana ho amin'ny herinandro ny fanahy masina izahay. Fanahy masino, tehirizo ary tario amin'ny alalan'izany fanahy masina izany izahay, mba azonay mandeha tsara araka ny sitraponao, ary azonay miomana tsara ny amin'ny andraisanay ny fanahy masina izay atolotra ao anay, satria fanomezana avy aminao Andriamanitra izany. Matoky izay fa hiaraka aminay ianao amin'ny ho avy rehetra sy ny fiainanay manontolo, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hampiombonanay ny vavakay amin'ilay vavaka efa nampianariny manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fiavana malala rehetra ao amin'ny tompo no ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondrany ny fiangonana, dia fifaliana ho antsika tokoa an'io ny andray ireto olombonjena anampin'ny tompo isan'andro isan'ny fiangonana reto. Vavolombelon'ny fanekena reto an'ny tompo isika, ary mamerina ao am-posy ao an-tsaintsika koa ny fanekena izay efa nataontsika teo anatrihan'ny vavolombelona maro. Aokary isika ampiray ny fontsika sy ny fanahintsika ary ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ireto avantsika ireto, mba ho isan'ny tenan'ny Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina, efa nampianarina ny fotokonona kristianina araka ny soratra masina izy ireo, ary hanatanteraka ny fanekena araka izay efa niomanany. Manamafy raha teo ny fanekena teo amin'ny batisa. Hivavaka isika riavana. Riray mandrakizay eo, misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay, sitrakao mantsy nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena, dia ho anay sy ny zanakay
ary ho an'izay rehetra lavitra na iza ntsony ny fitiavana anatonanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo, nino ny fanambaranao izahay teo an'ny batisy, dia natokana nisaka ho anao izahay, ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavana ho aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary niezaka izahay na dia malemy azy, mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny, rehefa nandre ny antsonao izy, dia afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany, dia indro tonga eo anatrehanao mba anambara ny finoana. Ry Tompo, mba enore ny vavaka miakatra eo aminao azy ireo. Raisy koa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany. Ary ho azy ane, ho anao Andriamanitra ray an-danitra sy ho an'ny fanahy masina, ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hoy ny Tompo, izaho no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azy ka hanaraka. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy, dia avery azy. Ary na iza no avery ny ainy no ny amiko, dia azo izany. Fa inona moa no sy ho azon'ny olona, raha mahazo izao tontolo izao kanefa avery ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy. Fa na iza no anao ny sitrako ny raiko izay any an-dany, dia izy no rahalako sy anabaviko ary reny. Ary amin'izany, na azovo no anaka eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-dany. Ary na azovo no andahay eo anatrehan'ny olona, dia ho lafo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-dany. Mangataka anareo amaly reto fanontaniana ireto. Voalohany, ianareo fa mihinan'Andriamanitra paharentsika sady raitsika any an-dany, izay tiantsika ka manome antsika ny Jesosy Kristy zananay tokana, izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena. Mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana marak'izay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka, ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo. Moa ianareo fa manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisy, izay nandraisanareo ny fanomezana ny fanahy masina, mba izoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina, ka ho tian'Andriamanitra sy ankatony teniny ary ny sitrapony, dia hatsiaro fa ny vavaka sy ny famakina ny baiboly ary ny famonjena ny fampivavana sy ny fanasana masina dia adidy sady tompontsoany. Aokary ianareo androso amin'ny fanambarana pabe maso ny finoanareo sy ny fanakenareo ny tompo eto anatrehan'ny reto vavolombelona. Noho izany fanekena nataonareo toy izany, dia araka ny fanonana ny anaranareo tsirairay no androtonareo manoloana ny latabatra masina ary andraisana anareo ho isan'ny mpandray ny fanasana. Ary malala Larisa. Mandray anao ho isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ny fitandremana ity izahay. Andriamanitra izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampiorina sy ampihoetranao. Amen.
Isay mandray anareo dia mandray ahy, raha isay mandray ahy dia mandray asenaniraka. Amen. Sampana tanora kristianina zokiny. Sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano andraisanay ianao ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga no ampiorina sy ampitoetranao. Amen. Ideran'i Jehovah amin'ny foky rehetra aho eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiandonan-dehibe. Amen. Sampana fifoazana. Rafaly Manantsoa fanajana valina. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana anao ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampiorina sy ampitoetranao. Amen. Fa asana isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Amen. Sampana fifoazana. Ramaribandro Lalarivony. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana anao indray ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Andriamanitra izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampiorina sy ampitoetranao. Amen. Koa raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Amen. Sampana sekolelady, sampana tanora kristianina zandrina. Randrianalsoa Antaniana Marie Yolande. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana anao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Izy ilay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampiorina sy ampitoetranao. Amen. Aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza merikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, tantananao amin'ny tanan-kavanana fahamarinako aho. Amen. Sampana kristianina zokiny. Rarivo Hafalina Miel Sharon. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Izy ilay niantso anao hiala tamin'ny maizina sy ny fahazavany mahagaga no ampiorina sy ampitoetranao. Amen. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen. Sampana tanora kristianina zokiny. Andriamampianina Ndratoery Manamposoa. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana ianao ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Izy izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampiorina sy ampitoetranao. Amen. Koa mibebay ianareo ka miverena mba hamonoana ny fahotanareo. Amen. Sampana tanora kristianina zany. Randria tsara fara Franky Arnaud. Amin'ny anaran'indray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana anao ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ity fitandremana ity. Izy ilay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao hay. Amen. Sampana mpanazava stily. Ra Samuelina Nasolo Mana.
amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no andraisana anao indray ho isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ny pivitandreman'ity izy izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ampiorina sy ampitoetra anao amen. fa ianao tompo no tsara sady mamela eloka ary be famindrapo amin'izay rehetra miantso anao amen. Sampana tanora kristianina zandrana Andriamampiorina Agnès Divine. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay ho amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raisim-po izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen. Ary matoky indrindra ao fa izay nanomboka asa tsara atao anatinareo no atanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy amen. Sampana sekolalady sampana fifoazana. Andriamampiorina Ioni Jade. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ary anasana ianao andray ny fanasana masina miaraka aminay. Andriamanitra raisim-po izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen. Jehovah no fahazavako sy famonjenao ahy, iza no atahorako. Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Amen. Sampana sekolalahady, sampana fifoazana. Andriamamy Meganina Soaniaina. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay ho amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raisim-po izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen. Matoky an Jehovah ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny faranao maneky aza amin'ny alianao rehetra dia izy no andana lalànao. Sampana sekolalady sampana tanora kristianina zandrana. Andrianaivo malala Harena Tina Kasi. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raisim-po izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen. Anomeanao araka ny fonao anie izy ary anatanteraka ny fisainanao rehetra amen. Tsanta ny fitiavana. Herniaina Mami Michel. amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ary anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raisim-po izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao amen. Fanekeko tsy ho tsoako ary izay nilazay molotro tsy ho vako amen. Sampana sekolalady. Mialy ny aina fifaliana Sandia.
amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hahatanteraka sy ampiorina ary ampipeitranao. Amen. Ary anareo ny tenan'i Kristy koa samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Amen. Sampana sekoly alahady. Rahely ary manana ravaka vatosoa. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hahatanteraka sy ampiorina ary ampipeitranao. Amen. Atomboky ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Amen. Sampana tanora kristianina. Rajoely soa tsy anarolanto Ismaela. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hahatanteraka sy ampiorina ary ampipeitranao. Amen. Jehovah no mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho. Amen. Sampana sekoly alahady. Rakoto malala kanto miantasoa. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hahatanteraka sy ampiorina ary ampipeitranao. Amen. Ampahirato ny masoko mba ahitako zava-mahagaga amin'ny lalanao. Amen. Sampana sekoly alahady. Rakoto zanany aina fity. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hahatanteraka sy ampiorina ary ampipeitranao. Amen. Eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindram-pony. Amen. Sampana sekoly alahady. Sampana mpanazava stily. Andriamampianina fity rakitsoa. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hahatanteraka ampiorina ary ampipeitranao. Amen. Fa izao mahalala hevitra heverako anao hoy Jehovah, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Sampana sekoly alahady. Sampana mpanazava stily. Randriana Arsivy Oelinarivo Irina Vanessa. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ary hanasana ianao andray anjara miaraka aminay
amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra raisyto izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampipoetranao. Amen. Jehovah doeriko sy apikako, izy no nitoky ny foko ka voavonjy aho dia mifaly ny foko. Amen. Sampana sekoly alahady. Raha vahoarina laina ani. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofa rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra raitsi-to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampipoetranao. Amen. Ilaza zava-boatendry aho, Jehovah nilaza tamiko hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany. Sampana sekoly alahady, sampana tsy antan'ny fitiavana. Raha vonin-jatovo mity iorenan-tsora milimanitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra raitsi-to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampipoetranao. Amen. Jehovah ampiandray tsy hanan-java-mahory eo. Amen. Sampana sekoly alahady, sampana fivoazana. Raha za fiarisoa faniry ny aina. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofanay rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra raitsi-to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampipoetranao. Amen. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga aloharan'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Amen. Sampana sekoly alahady. Andriamampianina tsy oro manjaka. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana irano anao isan'ny mpandray fanasany tompo eto amin'ny fitandremana ity, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raitsi-to izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampipoetranao. Amen. Ary ho alan'ny olona rehetra nareo no ny amin'ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Amen. Sampana fifoazana. Andriamanalina bienvenue. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompoko. Andriamanitra raitsi-to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampipoetranao. Amen. Fa izay rehetra nandray azy dia nomenery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen. Sampana tanora kristianina zokiny. Andria miarana anoka andrianina. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no hitsofana rano sy andraisana ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, anasana ianao koa andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raitsi-to izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga
no ahatanteraka ampiorina ary amitoetranao. Amen. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Amen. Tsanta ny fitiavana. Andrianarivo soa antema fiderana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay efa niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna fanahinaina no nahafaka ay tamin'ny lalàna fahotana sy ny fahafatesana. Amen. Sampana sekoly alahady. Andrianarivo soa sitraka fiderana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Ankinan'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Amen. Sampana sekoly alahady. Bezanahary tsy ho arantsoa mampitsina larieux. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy hanasana ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Ariaka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao satroboninahitra fiainana. Amen. Sampana sekoly alahady, sampana fifoazana. Rajon Arsan, Ambintsoa Mikael. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy hanasana ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Sambatra ny nona sy mangehitahita amin'ny famarinana fa izy no vokisana. Sampana sekoly alahady. Rakoto Malala Harentsoa Ulrika Andriamasina. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao koa handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa maty kosa tsy malala na inona na inona atsy manavaly ny tintsony izy fa tiany fahatsiarovana azy. Sampana lehilahy kristiana. Randre mamonjy Hasinirina Tafita Soa. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no hitsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra ray tsy toa izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano famonjena manjakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Amen. Sampana sekoly alahady. Randriana Arvelo Fanomezantsoa Dorian.
amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'ny Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raisyto izay efa niantsanao hiala tamin'ny maizanao amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary amitoetranao. Amen. Raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao ary mikatsaka azy toy ny fikatsakariana felona dia ho fantatro marina ny fatahorana an Jehovah ary ho hitanao ny fahalan'Andriamanitra. Amen. Sampana sekola lahady. Randriantseno voaharinirina herin'ny avo. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'ny Kristy ka anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raisyto izay niantsoanao hiala tamin'ny maizanao amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Hiteranao foko rehetra ao eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalasako anao. Amen. Sampana sekola lahady. Razafy mahatratra Fetra Antonio. Amin'ny anaran'ndray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no itsofana irano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'ny Kristy anasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasany tompo. Andriamanitra raisyto izay efa niantsanao hiala tamin'ny maizanao amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetranao. Amen. Tady an Jehovah aho tena maly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Amen. Sampana mpanazava azy telo. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay no ty ora nomenao iainanay eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao raha eo ireto mpanomponao ireto izay vao avy nanamafy ampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray io no niantso azy ho namaly izany antsonao izany izy ka io ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao ka mba omeo azy ny hery aharetany amin'izany. No ny fanahinao masy dia ampoera ao anatin'izy ireo ny fiadalana, ny fanantenana, ny fankatoavana ary ny fitiavana anao. Ianao ihany no aka anomana azy anatina latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny fonony, tsy azozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavana. Aoka hifikotra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany. Vavaka aminao zahay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristiana, mibanjana ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenainao ho an'ny zanakao. Enoho izahay ry iray ny famondram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Aoka hipetraka ny fiaina. Zao dia manasa ny reto mpandray fanasany tompo andian'ny fanantenana hijoro vavolombelona anao ny fira efa nomana. If it's
fanasany tompo antian'ny fanantenana tano mafy izay nananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao. Mitombo koa amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitran'Andriamanitra ary mahereza amin'ny herin'ny fahereza. Ary tao aminy koa namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy, fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisy, izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa ny finoana ny asan'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy, fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka sady mpiantoka ny zaza misy fanekena ataonao eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Moa manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianao. Ekeneva ny joro amin'ny teny amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anao ho fianarana ho an'ny zaza amin'ny androm-piainanao rehetra. Ekeneva ny anatanterahany fiangonana amin'ny ity zaza ity ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalany izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an'i Jesosy tompo azo ny hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady va ianao. Ekenao va ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ianao izay hahatonga azy ho mpandray ny fanasany tompo. Efa haren'Andriamanitra ny fanekenao matoky azy, anampianao amin'izao andraikitra masina ny ekenao izao izy, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemeny. Isika fiangonana kory havana dia tompona andraikitra manana didy amin'ny zaza rehetra efa noraisintsika. Mitsanganary hiara hivavaka. Andriamanitra raitsy toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorena ny sakramentany batisy, koa mitalao aminao izahay iray eo manatrehanay. Aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisy ity ane ho voaray mandrakizay ho mifanekenao, ampitafiano zanakao izy ary ampiresendrika aminy no ny asany fanainao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitrao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao sady mpamonjy anay. Amen. Petraka ny fiangonana. Rajoelson Mathieu fanomezantso. Zaho anaka manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ho aminao mandrakariva ny Tompo. Amen. Hivavaka isika. Faly misaotra anao zay Tompo fa tanteraka amin'ny faniriany izao ray aman-dreny izao. Miombonainao amin'i Jesosy Kristy ny Zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampahatra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao Andriamanitra Zanaka Fanahy Masina. Ampio ny ray aman-dreny sady mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana ny fitaizana ity zaza ity. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Izao no teny fanomezatoky atolotra ho anareo. Anaka, aza matahotra ho ny Tompo, efa niantso ny anaranao aho aianao. Mandiana ray aman-dreny malala tezao amin'ny
fahasoavana eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny zaza itombo ao amin'Andriamanitra. Hoy soratra masina mankalaza ny Jehova fa asa lehibe ny nataony. Isaia 2:15. Ry havana malala misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahasoavana lehibe. Izy no nanome hery sy fahendrena ary faharetana ka natongavana tamin'izao fandraisana anay ho mpandray fanasany tompo izao. Misaotra manokana ny mpitandrina izay nitarika sy niombavaka ary nanome torolalana ara-panahy sy ara-pifehezana nandritra ny taom-pianarana. Ny fitarianao no anisan'ny nahatakarana ny fitiavan'Andriamanitra nitomboanay amin'ny fandresen-dahatra anaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anay. Mankasitraka ny mpitandrina mizatra rakoa niara niasa taminao mandrakariva. Misaotra ireo dekona tompon'andraikitra amin'ny fanofana. Tena tsapanay ny ezaka sy ny fanomanana rehetra nataonareo. Tsy kivy tamin'ny fifampiresahana, ny fikarakarana sy ny fanentanana anay ianareo. Misaotra antsika mpianakavy ny finoana rehetra manomboka amin'ny birao-piangonana, ny mpihevitra rà, ny sampana, ny fikambanana tamin'ny fanohanana sy ny fampaherezana notonononareo anay. Misaotra tamin'ny fivavahanareo. Mankasitraka feno ireo ankohonana, vady aman-janaka, ray aman-dreny, iray tapo sy fianakaviana, tapaka sy namana tonga nanotrona sy niombavaka, nandray anjara ara-panahy sy ara-nofy ianareo ary lehibe aminay tokoa izany. Tiako ry havana no mijoro vavolombelona fa raha izao manokana dia efa tamin'ny taona 2024 no nanomboka niditra nianatra katekômena. Betsaka ny sakatsaka, maro ny olona natao anatin'izany fa reva nakina tamin'ny tompo izany dia izao tonga amin'izao andro manokana izao ihany. Koa mitodika amintsika tanora latsaky ny 15 taona. Mihoatra ny 15 taona fa ana ray aman-dreny mbola tsy mandray fanasany tompo mba andinika ary tsy angatakandro fa anolo tena. Fitiavan'Andriamanitra no mbola iantsony antsika rehetra ary hoy ny soratra masina manao hoe anio raha mihaino feo ny anareo dia aza manamafy ny fonareo. Hebreo 4:7. Fa ho fanamariana izao fotoam-pahasoavana izao dia fifaliana ho anay mpandray fanasany tompo andia amin'ny fanantenana ny manolotra fanomezana ho maro-pakasitrana ny mpitandrina mizatra rà, ny mpamorikira, ny fiangonana. Ho an'ny fiangonana dia voninkazo velona roa lehibe miampy fandraisana anjara 10 sy iray tapitrisa ariary na 1,500,000 ariary ho fanamboarana ny tilikambo. Ireo moa dia atolotra amin'ny Pentecoste valojona 2024 miaraka amin'ireo namana mbola ho raisina amin'io fotoana io. Farany ry havana, voarainay ny fitaizana sy ny fampaherezana fa tsy tanjona akory ny fandraisana ho mpandray fa tena fanomboana fiainam-baovao mitohy amin'ny fanompoana sy ny fijoroana vavolombelona dia raisinay ho fiainana tokoa izany. Araka ny voasoratra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, indreo tonga vaovao ireo. Koritiana 2:2-5. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tonoana. Koritiana 2:7-5. Ho azy irery ny voninahitra fiadanana ho anareo. Amen. Iombonana ry havana ny fisaorana sy fankasitrahana izay nentiny solotena ny reto mpandray fanasany tompo andian'ny fanantenana no raisina andro ny akarana ireto. Fisaoran'Andriamanitra sy ireo isantsokajiny voatonona teo araka ny fandaharan-teny izay nataony. Misaotra indrindra ny voamerany am-panahy izay tena miasa fatratra mavesatretana. Raha nitondra ireto katekômena
mitotaly 9 ampahany any zay nifanitronatsika teto androany tena tsarona tsy mora ny asan'izy ireo fa nataony teo ambany fitarian'ny fanahy masina ampanetretena sy ampifaliana ka ahafahantsika fiangonana mioty vokatra ara-panahy toy izao. Mampahery hatrany ary mivavaka ao anareo mba ho ambin'ny tompo amin'ny zavatra rehetra ianareo ho salama indrindra koa. Misaotra koa anareo katekomenina zay fantatray fanatsiaro azakazaka be mety hoe fifehezana mafy nandritra ny taom-pianarana fa natao ireny mba ahasoa ny fiangonan'Andriamanitra ahatafa-toetra tsara anareo ao amin'ny tompo dia tsy zavatra hielina ny fahasoavana fa tena ho fiainana ao anatinareo iandrandrana amin'ny fanantenana ny fahatanteran'ny famonjena dia ny mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy sy ny fanjakany be voninahitra. Ny firariana dia aharitra hatramin'ny farany ianareo ary ahataona olona maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha teo koa amin'ny fijoroanareo na amin'ny teny na amin'ny asa ho vavolombelon'ny tompo tsy ato amin'ny fiangonana ihany fa indrindra eny amin'ny fiarahamonina. Dia mankasitraka anareo ray aman-dreny zay tsapanay fa niara nientana tamin'ny fitaizana sy ny fanabeazana ara-panahy nataon'ny fiangonana tamin'ny reto zanaky ny fiangonana ireto. Mbola ho toafa toetra bebe koa amin'ny tompony ianareo sy ny ankonanareo. Dia misaotra sahady amin'ny fanomezana zay efa voatonina teo na ho an'ny mpitandrina na ho an'ny mpitandrina mizatra raha na ho an'ny mpamorokira ary indrindra ho an'ny fiangonana miazakazaka amin'ny asa fanamboarana tilikambo raha sitrapon'ny tompo manomboka amin'ny volana jona ho avy eo. Dia ny tompony hitahiry anareo amin'ny fahasoavany ary ampahery anareo amin'ny fanahy masina anapaka ao am-ponareo amin'ny fiadanany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tonga eo amin'ny famaranana izao tapany voalohany izao sika riavana dia ataontsika ny hira voalahatra mialoha ny tsotra. Raiso amin'ny fahatokina ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitongonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mpandray ny fanasana masina tonga nolona izao latabatra masina izao ry havana. Ho fiomanana ny hira fa 7:90 amby roanjato. 7:90 amby roanjato.
izy dika andriavana ny tompira andiny faharoa dia mba hokoizana ajao ny fanekena mivelatra manona antsika ary ny fanasana masina izay anasan'i Jesosy Kristy ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra. Izany dia manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavany amin'ny endrika hita maso sady azo tsapaitanana mitsangana asandrato amin'ny tompo ny fontsika. Voasoratra hoe izaho no mofinaina, ity no mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary nofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Mivavaka isika. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Midera sy mankalaza ary mamevonahitra anao isan'andro, ny anjely tsy omby alinalina, ny kerobima sy ny serafima. Koa avelao reny feonay, mba iombina amin'ny feon'izy ireo misantatra sahady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe: Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahitra ao ny tany rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Antema voalohany. Eno ny teny hanorenan'ny fiangonana izao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny aniny izay namadiana azy dia nandray mofo. Rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: raiso, hano, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy: misotro amin'ny tenareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-keloka. Izao no atao fahatserovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Mivavaka isika. Ry tompo iray any an-danitra, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany,
ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny fiakarany tamboninaitra sy ny fifonany mandrakizay. Miandry sy mitalao ny fiverenana izahay, ko mba fenoy ny voninahitra ao tompo ao zao fanompoana tanterahanay izao. Taio ho tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekeo ho endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka, naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo rainay any an-danitro, aoka hiasa amin'ny fanainao masina, hamasiny ny mofo mba hanambarany tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoaka mba hanambarany ran'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay anie ny fanainao masina, mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay, eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanainao masina no harianao, hamelomanao, hanamasinanao ary hanomezana ao anay ny zavatra rehetra. Mihainoanay ry Andriamanitra tsotoa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'ny Kristy. Fa amin'ny anarany no angatahana izany. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompo izay novakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo dia tena iray ihany isika, fa samy mandray amin'izany mofo izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaurantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompo, ny rano ny fanekena vaovao nalatsaka ho antsika. Ndeha hiombona amin'ny vavaka fanetretena ankira isika.
Mandiana riavana entoka zarao amin'ny anaran'ny tompo any mpianakavin'ny finoana ireny. Mandritra ny fanompoana ataon'ny dekona ny hira fanampy ny fahatelo amin'ny dimapolo mitohy amin'ny 2 amin'ny dimapolo hatramin'ny fahasivy amin'ny roapolo. Hira fanampiny 3 amin'ny dimapolo, 2 amin'ny dimapolo ary 5 amin'ny roapolo raha mbola iray. Jesu Kristy tompo raiso hano ity no tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoko Jesu Kristy sotronareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho andrehetra ho famelan-keloko. Izao no atao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Misaotra ny tompontsika riavana afaka niatrika ny fanasany masina tamin'ny ity andro ny akarana ity ny tompony hitahirantsika amin'ny fifaliana. Hitsangana andray ny afatra sy ny tsodrano ny fiangonana ary mamarana amin'ny hira fahatelopolo amin'ny dimanjato. Aorin'izay ny ampahany fahatelo dia anarantsika ny andavany ny fandamina avy amin'ny voamera momba ny fankatsary.
izao ary ny afatra tononao antsika vaovana indray ny fanasana masina mifalia amin'ny fanantenana miareta fahoriana mahareta amin'ny fivavahana tahaka nandraisanareo an Kristy Jezu tompo dia mandihana ao aminy araka izany koa ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazotoa amin'ny fisaorana raisoa ny tsodrano izay tonoana sy atolotra amin'ny anaran'ny tompo hitahy anareo any ny tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo hamindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny tompo hanome anareo fiadanana amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.